Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ahoana izany hoe zéro fahotana. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Izaho ry havana dia tena mino fa ny tenako dia zéro fahotana. Aza tonga dia tahitrahitra ianao inona koa ary izany zavatra tenenin'ity paster ity izany fa arao tsara izao fanazavana izay ho ambarako izao satria ny olona mankany an-danitra dia tsy maintsy olona zéro fahotana. Izany hoe tsisy fahotana mihitsy afaka hoentinao mankany an-danitra any fa ny lanitra dia basina ary ny olona marina ihany no afaka mankany an-danitra. Misy an'ireto teny anankiroa reto izay afangaron'ny olona mandrakariva raha vao mieritreritra izy hoe zéro fahotana. Ny mahatonga ny olona taitra izao ngambany dia satria ny heveriny atao hoe zéro fahotana dia hoe tsy manota mihitsy. Izay ny atao hoe zéro fahotana. Raha izay ny eritreretrao dia tena diso ianao ary io mihitsy ny mahatonga ny olona tsy manana antoka fa ho any an-danitra satria ny heveriny an'ilay hoe marina zéro fahotana dia tsy manota mihitsy na kely aza. Impossible izany. Fa misy koa ny anankiray ilay hoe tsy misy ota mihitsy. Zavatra samihafa ireo anankiroa ireo. Raisiko aloha ilay hoe tsy manota mihitsy satria ny tsy misy ota mihitsy koa dia zéro fahotana ihany koa ny dikany. Ilay hoe tsy manota mihitsy dia ilay fiheveran'ny olona sasany hoe ny olo marina dia égal olona tsy mandainga, olona tsy mangalatra, olona tsy miteny ratsy, olona tsy mijangajanga. Tsisy fahotana ataony mihitsy fa dia tena voatandriny daholo izany ny lalàna rehetrarehetra dia izay izany no atao hoe olona marina zéro fahotana. Dia tena diso izany ry havana. Tena diso izany. Amin'ny maha-olombelona angambany dia mety izay ny fomba fandrefisantsika azy hoe ny olo marina dia tsy mandainga. Fa amin'Andriamanitra tsy izany mihitsy ny atao hoe zéro fahotana. Tsy izany mihitsy ny atao hoe olo marina satria raha ny Baiboly ny jerevantsika dia ozy izy ny Romana 7:7 hoe fa samy efa nanota avokoa izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe itsika olombelona rehetrarehetra io isan'andro dia tsy maintsy misy ota kely foana ohatrany hoe vitanao na tanterakao na any amin'ny sainao na any amin'ny fihetsika ninona zany dia misy foana izay ota izay. Eny fa na dia zavatra tsy eritreretinao akory aza tsy ampozinao dia fa fahotana ilay izy satria ny fahotana koa tsy hoe zavatra natao ihany fa ny zavatra tsy vita koa, zavatra tsy tanteraka, tsy natao araka ny tokony ho izy dia fa mety hoe fahotana daholo izany rehetrarehetra izany. Ka izay no mahatonga ny hoe tsisy olona mihitsy izany ka hoe zéro fahotana raha izay no eritreretantsika azy hoe tsy manota mihitsy natao hoe zéro fahotana. Ary ny olana amin'izay fomba fisainan'izay dia izao. Mieritreritra izany olona hoe raha vao nandainga kely izy dia tonga dia tsy mankany an-danitra izy izany. Raha ohatra ka nisy zavatra nataony izany na kely dia kely fotsiny dia tonga dia efa matahotra hoe tsy ho any an-danitra fa nanao kely zavatra ohatran'izao dia izay no mahatonga ny olona hoe izaho aloha izao tena tezitra be fa raha izao fahatezerako izao dia tsy ho any an-danitra mihitsy aloha izany izao raha izao fahatezerako be izao satria ny fieritreretan'ny olona ilay hoe zéro fahotana, ilay hoe olo marina dia olona tsy manota mihitsy. Ary raha izay izany natao hoe olo marina, ny fahamarinana izany raha izany dia avy amin'ny fitandremanao ny didy rehetrarehetra sy ny lalàna rehetrarehetra. Izany hoe avy amin'ny zavatra izay ataonao izany no mahatonga anao marina. Izay izany ilay izy raha ohatra ka izay no andresana azy. Ary izay mihitsy ilay tena zavatra izay toeran'ny soratra masina indrindra aty amin'ny testamenta vaovao. Ohatra izany izao jerevantsika ny Romana 7:7 fa ankehitriny dia efa nahariaro izy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa. Izay tsy avy ny ahazahoanao ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany dia tsy avy amin'ny lalàna mihitsy, tsy avy amin'ny fitandremanao ny lalàna mihitsy no ahazahoanao an'izany, tsy avy amin'ny fitandremanao ny zavatra isan-karazany mihitsy no ahatonga anao hoe manana ny atao hoe fahamarinana. Fa raha izay izany dia maty foana teo ambony hazo fijaliana Kristy fa na ianao ihany izany dia afaka manamarina ny tenanao vokatry ny fiezahana izay ataonao kanefa dia impossible averiko ihany fa isan'andro isan'andro dia misy foana izay ilay hoe fahotana izay ary ilay mahampanota-tsika raha mbola eto ambonin'ny tanytsika dia tsy afa-miala mihitsy. Dia nefa dia izao ozy aho hoe zéro fahotana ary izaho mino fa izaho dia zéro fahotana. Satria nahoana? Satria izaho koa na firy ny fahotana vitako hatramin'izay ka hatramin'izao andro ankehitriny izao itenenako amintsika izao dia mino fa efa nodioviny Kristy, efa nofafany, efa no hamarinina dia ny dikan'izay izany efa zéro ny fahotako. Tsisy tsony ny compteur ny fahotako fa efa voafafa daholo. Izay izy atao hoe zéro fahotana, efa voafafa daholo satria efa no hamarinina ary ny finokon'izay no mahatonga ana miteny hoe ho any an-danitra. Azoko antoka mihitsy fa ho any an-danitra satria zéro fahotana ny olona marina tsy ny nariavana no mankany an-danitra.
le olo marina ambarako ihany averitra ihany tsy le olo marina hoe tsy manota mihitsy fa le olo marina hoe noamarinina. Ny maha olo marina antsika zany dia tsy miankina amin'ny asa nataontsika fa miankina amin'ny finoantsika hoe noamarinina zay le izy. Ary zay mihitsy no ezahan'ny Paoly hampahafantarina ny kristianina tany Roma amin'ny epistily amin'ny Romana rehefa vakitsika Romana io. Raha idery fotsiny azo ao amin'ny Romana toko fahatelo dia nandininy fahatelo amby roapolo toy izy manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinina maimaim-poana ozy izy amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe itsika rehetrarehetra zany dia samy mpanota daholo, isan'andro tika dia samy mpanota daholo, manota daholo sika, kanefa dia zao hamarinan'Andriamanitra maimaim-poana sika amin'ny fahasoavana. Izay le grâce, izay le fahamindrapon'Andriamanitra, izay le fahatsaran'Andriamanitra. Jereo tsara le teny hoe fahamarinana amin'le niteneniko tamin'le toko 1:20 teo efa ariaro izy ankehitriny ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra mihitsy zany le fahamarinana fa tsy avy aminao, tsy avy amin'ny ezaka izay ataonao fa tena avy amin'Andriamanitra, cadeau, grâce. Izay le fahasoavana omen'Andriamanitra mamaim-poana hanamarinan'Andriamanitra ny olona. Dia ozy izy manao hoe izay naseho an'Andriamanitra, ahoana no maneho an'Andriamanitra ny fanamarinana antsika io? Izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny rany ho fahanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarinan'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny anteferany mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an' Jesosy. Toy izany hoe inona daholo zany ry pastera fa tsisy azonay izany zavatra izany. Jenio tsara le izy fa averiko tsara le izy soa izy manao hoe mpanota daholo tsika rehetrarehetra kanefa dia zao izy hamarinan'Andriamanitra mamaim-poana isika. Noho le fahamindrapony, noho le fahatsaran'Andriamanitra dia hamarinan'Andriamanitra mamaim-poana isika. Ahoana ny hatateraka an'izay? Amin'ny finoantsika ozy izy ilay fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rany. Zay zany ny finoanao zany hoe ny rany Jesosy Kristy efa manadio ny fahotako rehetrarehetra dia izay zany ny mahatonga anao hoe marina. Izay le finoako hoe efa voafafa daholo ny fahotako rehetrarehetra ny fahafahan'i Kristy tamin'ny rano teo ambony azy fijaliana no mahatonga anao hoe zéro fahotana. Manota isan'andro fa ny fahotana izay mitotona tonga dia voafafa satria izay le finoako hoe ny rano Kristy dia nanadio ny fahotako rehetra. Ka tsy valian'Andriamanitra intsony izay midika izy hoe tsy namalin'Andriamanitra izy ny fahotana rehetra fa nandeferany, nandefitra be Andriamanitra. Tsy namalo ny fahotantsika izy fa dia izao fotsiny hoe rehefa mino anao fa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy nitondra ny fahotanao dia izay zany ny maha olo marina anao satria maty teo daholo koa ny fahotanao, tsy manan-kery aminao intsony ny fahotana, lavo teo daholo le izy dia izay no mahatonga antsika hoe olo marina. Ka tsy hoe tsy manota fa tsy misy ota. Averika ihany izay manota fa tsy misy ota. Azany natonga ny Lotera iteny hoe mpanota isan'andro sika izy fa voavela eloka isan'andro satria ny fahotantsika zany dia mino sika fa nentin'i Jesosy. Dia mila tazomina mandrakariva izay finoana izay. Mila azomina mandrakariva izay finoana izay. Raha jerevantsika zao amin'ny 7:20 miresaka mahakasika ny toko 4 zany resahako miresaka mahakasika ny Abrahama izy amin'ny toko 4 io, Romana ihany tsika eto. Dia ozy izy manao hoe nefa tsy ho azy ihany, tsy Abrahama zany no nanoratana fa ny saina ho azy izany fa ho atsika izay hanisana izany koa dia isika izay mino ilay nanangana an' Jesosy tompo tamin'ny maty izay nanolotra noho ny fahadisoantsika dia natsangana indray ho fanamarinana antsika. Jereo zany tsy ho any Abrahama ihany ozy izy no hoe nomena ny fanamarinana azy nomen'Andriamanitra azy fa itsika koa ozy izy dia itsika izay mino. Itsika izay mino izy ilay nanangana an' Jesosy tompontsika tamin'ny maty izay natolotra noho ny fahadisoantsika. Zany hoe mino anao zany fa Jesosy dia natolotra teo ambony azy fijaliana noho ny fahadisoanao dia natsangana izy. Dia izay manana an'izay finoana izay ozy izy ho fanamarinana antsika. Izay zany le hoe no hamarinina tamin'ny finoana satria maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy, maty ho an'ny fahotako dia ny rany no manamarina dia menana an'izay finoana izay ianao. Io tsy mila resaka hoe fametrahan-tanana ahazahoanao fahamarinana, tsy misy resaka vola alohanao io ahazahoanao fanamarinana, tsy misy ezaka ataonao ihany koa io ahazahoanao fanamarinana, fa ny fanamarinana antsika dia finoana fotsiny hoe lasan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana daholo ny fahotako, niara-maty taminy dia izay. Ary izay mihitsy ny ambarany amin'ny toko 5:1 koa amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika
zay no amarinina tamin'ny finoana isika nodikan'izany zany a na firy fahotana vitanao a voafafa ny rahan'i Kristy daholo raha manana an'izay finoana izay ianao zany a dia izay le antsoina hoe zéro fahotana ary za dia tena miteny amintsika fa ny olona manana an'izay finoana izay ihany no manana koa ny finoana sy ny antoka hoe ho any an-danitra izy manoto isan'andro san'andro sika dia mibebaka isan'andro san'andro a voavela heloko isan'andro san'andro ihany koa tsika ary zay no andehanantsika makany an-danitra dia jerevy daholo ny Romana fa ho hitanao zany akory tsy midika hoe dia afaka manota amin'izay zany tsika afaka zany ninona fahotana milatsaka eo voavela foana ninona fahotana milatsaka sy atao koa zany voavidio an'i Kristy foana fa dia efa nandefitra zany Andriamanitra dia tsy namalo ny fahadisoantsika zay mihitsy ny fanontaniana napetraka Paoly amin'ny toko fahenina inona no lazaintsika ozy izy mbola hitoetra amin'ny ota ihany ve tsika ozy izy hitombon'ny fahasoavana zany hoe satria ve zany ozy izy gratuit be ohatran'izany zany le fahasoavan'Andriamanitra dia mbola anota fory hafa zany tsika zany ny dikany non tsy izany mihitsy ozy izy satria ozy hoe sanatria zany dia ambarana eo amin'ny andininy faefatra hoe koa raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao zay zany ny antony hoe tian'Andriamanitra atao zéro fahotana ianao tsisy tsony zany fahotana kotiana ho aminao a mba hanananao le fiainam-baovao mba hahatonga anao handeha amin'ny fiainam-baovao fa tsy hoe mba hahatonga anao a handeha hiverina hanota indray tsy izay mihitsy izy fa mba hahiainanao le fiainam-baovao hoe miarabelona amin'ny Kristy koa miara-maty taminy a dia miarabelona velona Kristy dia mitian'Andriamanitra hanana fiainana vaovao ianao dia le fiainana izay fiainana hoe no hamasinina dia mety misy fotoana tokoa tsika mety mbola manota mety misy fotoana raha lavo ianao tafalatsaka amin'ny zavatra samihafa ianao fa dia izao fotsiny hoe avereny tsara ny finoanao hoe Jesosy Kristy eo ity indray a manatony eto anatrehanao a mino a fa efa lasanao daholo ny fahotako a mino a fa efa zao ary zay finoana zay mila tazomitsika hatramin'ny farany zay satria raha mijerytsika ny Romana toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo dia izay mihitsy nambaran'ny Paoly ozy izy a eo amin'ny andininy fahena ambin'ny folo efa tsy menatra ny filazany tsara ozy izy fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mino zany a amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nitalisa koa dia avy eo izy andininy fafito ambin'ny folo fa amin'izany le filazantsara ny tinytenenina amin'izany a amin'izany filazantsara zany izy no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra verina ihany le fahamarinana avy amin'Andriamanitra zany hoe tena le fahamarinana men'Andriamanitra tsika mihitsy zany tsy avy amiko le fahamarinana fa avy amin'Andriamanitra no azoko le fahamarinana dia avy amin'izany fitondrina filazantsara zany raha ampahafantarana ny olona le fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana avy amin'ny finoana zany le anakiko an'le hoe no amarinina fa amin'ny finoana koa zany ny dikany amin'ny teny Inglisy hoe from faith to faith le from dia entina zana fanombohana ale hoe to dia entina zana destination hoe hafarana hoe zany hoe hatramin'ny voloka hatramin'ny farany zany ny fiainantsika zany dia tsy maintsy miazona an'izay finoana zay tsika ary zay le finoana tsy maintsy azonona ary zay mahatonga anazy miteny manao hoe ny marina amin'ny finoana no velona zay olona manana an'izay finoana zay no afaka mivelona ny fiainana maha-kristianina azy fa raha tsy zany tsika dia tahotahotra eny foana misy olona zao tanora miresaka tamiko dia hoe zay pastera tena tsy mety tafaverina amin'le fotoana tamin'ny voalohany mihitsy le tena hoe ohatran'le tena mangorangorana be iny rehefa mivavaka dia le tena ohatrany misy an'le anina be iny tsy tafaverina dia ohatrany tena tsy eritreretina hoe tsy ao amin'ny tompontsony mihitsy zay fa ohatrany mangatsika be loatra sy ohatrany zay hoe raha izavatra ohatran'izany no heverinareo hoe ao amin'ny Kristy a dia tena matiantoka ianareo tsy fahitana na zavatra ohatran'izany fa ny finoko amahafisoko fa Jesosy Kristy maty ho ato ambony azy fijaliana nitondra ny fahotako rehetra dia izay zéro fahotana zany aloha amin'izao ora sy minitra itenenako an'izay dia izao koa Jesosy Kristy dia velona koa izy miara-miaina amiko izy izay no anananao antoka fa ho any an-danitra fa tsisy an'izany resaka hoe fihetsepo hoe resaka zao hoe sensation hoe zany indraindray ny diadiavin'ny olona zany ny katsahan'ny olona ahafahany manana antoka hoe ianao tena tsy maintsy mifadianina 3 andro sy 3 alina mihitsy anao vao tafaverinao amin'ny Jesosy Kristy tsy misy an'izany ry havana tsy misy an'izany fa afaka makahery ianao amin'ny fifadikanana fa tsy izany no ahafahanao miverina amin'Andriamanitra tsy izany no azonao famonjena raha misy olona mitona anao ny amin'izany hoe zao no ataonao mba azonao famonjena ivelan'izany zavatra teneniko zany hoe finoana fa maty ho anao teo ambony azy fijaliana Kristy dia tena mitenanao fa filazantsara sandoko zany tsy mbola fatany akory angambany atao hoe famonjena fa ianao aza manaiko adalain'ny olona ny amin'izany fa ny ahafahanao mahazo famonjena dia tokana ihany a mino ianao fa maty teo ambony azy fijaliana amin'ny fahotanao Kristy
dia mino anao fa velona miaraka aminy ianao dia miaina ilay fiainam-baovao amin'ny Kristy amin'izay ianao zany isan'andro hoe za ty a zéro fahotana zay zéro fahotana ianao ary tena possible zany ny hoe tsy manota mihitsy ny tsy possible fa ny hoe zéro fahotana dia possible ninona osy lotera hoe mpanota isan'andro fa voavela heliko isan'andro ny dikan'izany ny fahotana tritra zay mitotony isan'andro dia voavela foana zany akory tsy midika hoe tsy tokony bebaka tsony satria misy koa olona manao an'izany fomba fisainana diso zany hoe tsy tokony bebaka tsony fa na ny fahotantsika passé na ny présent na ny futur rehefa voavela daholo a dia tsy marina zany satria ny fibebahantsika dia fanavaozantsika indray hoe tompo ty adio fanekentsika mihitsy ho diovin'Andriamanitra ny fibebahana fa ny olona tsy mety mibebaka dia olona miziriziry ny fahotana tsy mety ho diovin'ny Kristy ka ianao ahoana ny tenanao hoe za mino fa lasan'ny Kristy ny fahotako nefa ianao miziriziry tsy mety hitondra ny fahotanao an'ny Kristy dia zay le tsy mety fa ny fibebahanao dia mbola midika fa mbola manaiky ianao entin'ny Kristy ny fahotanao ka na eo ara le fahazaran-dratsy mamatotra anao dia tena miteny aminao fa tsy izany mihitsy ny andehananao any an-danitra fa ny finoanao hoe zéro fahotana dia miteza ravana hibebaka fantatr'Andriamanitra ny fahalementsika ary izay ihany no ahafahana makany an-danitra izay le hoe zéro fahotana vokatry ny finoko fa no hamarin'Andriamanitra ary maimaim-pony io tsy misy zavatra alohanao anatin'izany tsy misy zavatra tokony hataonao akory fa ny mino an'izay fotsiny takina aminao dia afaka mikria victoire ianao hoe voavela heloka tazomiko zany finoana zany fa mameno vao marina tena olona marina zany zéro ary zay mahatonga andro marina foana ihany amin'ny toko 9:1 miteny Paoly manao hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy tsony ny fanamelohana rehefa ohatra ka nino izy hoe Kristy maty miaraka zany hoe nefa ao amin'ny Kristy izy nefa niara-maty tamin'ny Kristy tsisy azo atao tsony hanamelohana azy ny fahotana lasa rehetrarehetra fa zéro fahotana possible zany ary ianao kory hafa nafaka miteny izany hoe zéro fahotana ho any an-danitra amin'izay azao satria azoko antoka tsy hoe nisy zavatra kely voateniko indray teo dia very tanteraka indray mandrakizay ako tsy izany mihitsy fa ny finoanao ihany le izy fa mety misy zavatra kely voateninao teo dia hibebao iny rehefa tsaronao tadidinao tonga dia hibebao daholo ny zavatra zay tsaronao fa izao mino dia voavonjy ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen.